famonjena ho an'izao tontolo izao famonjena ho an'izao tontolo izao ny fiangonana kristianina miara-mivavaka dia manolotra ho anao tohiteny fampianarana fampahirizana vavaka fanafahana ary indrindrindrindra fijoroana vavolombelona maro isan-karazany ary anao isan'andro eto amin'ity chaîne YouTube ity. Isan'ny anaranao? Larissa. Inona zavatra hitan'ny Larissa tao anatin'ny Paska zay? Ny zavatra hitako mivavaka teto za dia nijery tany amin'ny lanitra amin'izay za dia mitody miokitana io manao endrika sarina olona dia volana lasa misy arc-en-ciel manodidina anazy dia mahita seza fandriana izay mahita soavaly tengenan'olona zany. Dia inona ny afatra ataonao ho an'ny sekoly sabata namanao? Ny afatra ataoko anareo zany mivavaha tsara dia mba mahita fahitana ohatrana ihany koa. Ya, asio tia-tanana mafy zany a. Famonjena ho an'izao tontolo izao famonjena ho an'izao tontolo izao ny fiangonana kristianina miara-mivavaka dia manolotra ho anao tohiteny fampianarana fampahirizana vavaka fanafahana ary indrindrindrindra fijoroana vavolombelona maro isan-karazany ary anao isan'andro eto amin'ity chaîne YouTube ity.